Fa ny mpanjifa ny tena sorona ao anatin'ny fiakaran'ny vidim-piainana raha ny zavantranga tato ato indrindra teo amin'ny sehatry ny fitanterana ny fiakaran'ny vidin-tsolika dia hita ho nanangasanga teo ny fiakaran'ny sarandalana ho an'ny malagasy sarotra nefa ny iainan'izany indrindra ho an'ny ankamaroan'ny malagasy nisy ny fivoriana nisy ihany koa ny hetsika izay niarahan'ny mpiaro zon'ny mpanjifa sy ireo tompon'andraikitra ao anatin'ny fitanterana ndinika makasika izay. Ny famotoana tetsy amin'ny trampokon'olona lankely androany ny mpiaron'ny zon'ny mpanjifa sy ireo mpanjifa ary ireo mpitatitra sasantsasany. Ny fampitafatafany amin'ny olan'ny mpanjifa misy eto Madagasikara toy ny fiakaran'ny vidin-tsolika ary ihany koa ny saran'ny jiro aloha amin'ny jirama izy ireo. Nanome sosikevitra hoentina mamaha ireo olona ireo moa ny mpitarika ny réseau national de la défense des consommateurs Litabe tsara androany. Aloha voalohany indrindra le antsoantson'ilo aiza mpiaron'ny zon'ny mpanjifa miakatra ny vidim-piainana. Ny antso zany zay zao an'ny mpanjifa hoe miakatra ny vidim-piainana tongavana reo le mpiantsoantso na any amin'ny fonina na amin'ny data telefona. Faharoa manaraka an'izay a le sandam-bolantsika mihitsy tsy aotsony. Tena 1,18 francs. Tena efa tsy izy tsona zany. Inona tokony politika monétaire apetraka amin'ny fanjakana manoloana zao zavatra satria zay no mahatonga ny fahasarotam-piainana ataontsika miakabitsy satria le lanjan'ny volantsika mihitsy le vola mihitsy tsy dikany. Fahatelo, inona no tokony fampiarana amin'izay ny lalàna zay loi 2015-014 sur les garanties de la protection des consommateurs zay misy ampahany ilana décret d'application. Ary ao anatin'ny ahoana ny fampiarana an'io cadre juridique io sy ny cadre institutionnel koa tena iarovana ny mpanjifa satria be ny ohatra ny olona menimenina aiza mpiarana zon'ny mpanjifa fa tokony misy cadre institutionnel iarovana ny mpanjifa mipetraka fa tsy hoe aiza foana ny mpiarana zon'ny mpanjifa fa tokony misy karamainy fanjakana manao azy ary tsy voatery ralita ho azany fa zay olona tokony avitan'izay asa zay. Faefatra tsapatsika zao fa manjifa zavatra amin'ny tsy tokony ho izy tsony malagasy tokony mipetraka koa zay fanaraha-masina contrôle économique amin'izay zavatra ohatran'izay satria tsy diso manadiso ny fitondrana fa namanamarina ny fitondrana fa misy andraikitra zay tokony raisy ny mpitondra fanjakana manoloana zay zavatra zay. Ny raha hevitra ireo tonga-tetsana lankely androany ny amin'ny tokony anaovana fivoriana toy izao isam-bolana ary ihany koa mba hitondrana ny fivoriana ny amin'ny faritra hafa amin'ny manaraka.